Ao anatin'ity lahatsara ity isika dia hianatra ny fomba fangalana ny atody BSF. Inona avy ireo fitaovana ilaina? Mila isika koveta na tapaka bidon miaraka amin'ny fako mora lo malemy toy ny vary masaka, voankazo lo na apombo, tamy na sivana koba, tapa-kazo fanatodizana ary antsy. Inona avy ary ireo dingana arahina? Maka koveta madio na tapaka bidon, asiana ny fako malemy, ohatra hoe vary masaka sy apombo. Marina fa raha maina loatra dia ampiana rano kely mba hanomezana hamandona azy. Rehefa vonona dia alaina ny tapa-kazo avy ao anatin'ilay fanatodizana ary ny sivana koba. Kikisana amin'ny antsy moramora ny faritra misy atody eo amin'ilay tapa-kazo ary apetraka eo ambonin'ny sivana koba na tamy ireo atody voakiky. Io sivana misy atody io ihany avy eo no apetraka eo ambonin'ilay sakafo malemy ao anaty tapaka bidon ary saromana lay manify mba tsy hidiran'ny lalitra hafa.